La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Ny mioka ny fahombiazana. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Castel, il est tiré une fahombiazana. Tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adaptée aux besoins du quotidien. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Batimax, la qualité au meilleur prix. Tokony avela malalaka anao nitatitra amin'ny vahoaka ireo solombavambahoaka ny sabotsy sy ho avy izao hoy ireo olom-pirenena. Ireo sanatanteraka ny tatitra ireo solombavambahoaka na eo aza ny ramandahory ataon'ny fitondrana raha ny fanehoan-kevitra izy ireo androany. Omaly sy androany nanaovana ny asambômery nandritra ny atrikasa nasionaly ikarohana vahaolana ho an'ny firenena. Mitaky ny fomba fiasa mangarahara ho an'ny mpitondra firenena amin'ny ankapobeny ireo mpizaika. Miandry ny fampiarana ny lalàna ampifeny industria izay tsy mbola misy teto Madagasikara ireo mpandraraha. Teboka roa mazava tsara no hivoaka raha toka miatra izany. Ny fampivoarana ny vita malagasy sy ny fidiran'ny faninanana raha ny fanazavan'ny filohan'ny syndicat-ny industria. Tsy manaiky ny famindrana eny amin'ny garotera vaovao eny Ambohimanamboly ireo mpitatitra sy coopérative sasany eny amin'ny tobim-piantsonany fasan'ny karana. Nanao etsika fanairana izy ireo androany. Maresaka iraisam-pirenena nandritry ny fandraisan'ny filoha amerikanina Donald Trump ny Prime Ministre japonais no nahafantarana fa efa isy ny fifampiresahana eo amin'ny mpitondra ambony amerikana sy koreana tavaratra amin'ny fionana eo amin'ny filoha amerikana sy ny filoha koreana tavaratra. Nadidin'ireo arahanao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lasy sy tompoko vavy manasanao ary anaraka ny fampalalam-boan'Ankolo TV hatramin'ny farany anibontsika ny vaovao dia tokony avela malalaka anao tatitra amin'ny vahoaka ireo solombavambahoaka ny sabotsy izao hoy ireo olom-pirenena iroso anatanteraka ny tatitra ireo solombavambahoaka na eo aza ny raha-matahory ataon'ny fitondrana raha ny fanehoan-kevitra izy ireo tamin'ity androany ity Iona Saina. Zany tatitra zany zavatra devoiran'ny député mihitsy manao tatitra amin'ny olona anany ka sady ohatrany hoe manao deux poids deux mesures ilay fanjakana. Nisy nanao teriry ny an'ny HVM tsy nisy olana noho ny voaty amin'ny ankilan'ilay izy jereo ty ataony tsy mety fa zao fotsiny natorana amin'io intimideny iny le vahoaka le vaovao maly iny le OMC le ton préfet iny dia mety tsy sahoenina ho taky zany dia mety andamomiko vao resaka mirahalahy ety an-dalana mihitsy ary mideny dia zay dia hoe dia hoe ka le tafika reto koa ny tsy te baiko ina zalahy mampalahelo any démocratie eto aloha tsisy an'izany tsy misy aiza misy hoe démocratie tapenam-bava mitanila tsy avela hiteniny sasa miteniny sasany zany mihitsy ny démocratie. Maha-olo-pirenena anazy zany mandinika an'le raharaha-pirenena dia zoan'ny solombavambahoaka satria zany voafidin'ny vahoaka matoa zany solombavambahoaka ka raha io matoa ny olona zany hoe tatra amin'ny vahoaka sy vahoaka samy vahoaka aina nge io hoe akara samy vahoaka ataoka mahatsisy an'izany hoe tokony tsy sakana na tsisy anakorotana tsisy nininy hatramina zon'ny olombelona raha angamba no efa voakitikitika amin'izany fa dia tsy hita moa fa dia ny lehibe ihany ary ny ankizy dia ankizy ihany raha vao mihetsika kely ny ankizy dia voakapoka foana ny fangatava anoa hianan-kahalalahana amin'ny vahoaka zay zany safidiny ho an'ny vahoaka. Izay no fahitan'ireo olom-pirenena ny fihetsika ataon'ny fitondrana HVM manoloana ny fanambaran'ireo solombavambahoaka ny Madagasikara fa hanao tatitra amin'ny vahoaka izy ireo ny sabotsy ho avy izao etsy amin'ny parvy Analakely. Tsy ilaina fahazahon-dalana avy amin'ny préfet ny tatitra ataon'ireo solombavambahoaka ny sabotsy izao hoy ny mpahay lalàna Razafinjatovo Willy
ary amin'ny toerana rehetra ahafahan'izy ireo manao ny tatitra amin'ny mahasolom-bavambahoaka any Madagasikara azy ireo. Ny solom-bavambahoaka dia ireharehantsika isaky ny miteny dia hoe solom-bavambahoaka ny Madagasikara fa solom-bavambahoaka amin'ilay toerana fidianana azy. Ka noho izany na izanaizy ireo solom-bavambahoaka ireo afaka miresaka sy mifanatrika amin'ny vahoaka eto Madagasikara. Dikan'izay zany dia ireo solom-bavambahoaka rehetrarehetra telo amby fitopolo izy ianao angamba dia hoy hoe any Madagasikara daholo rehetrarehetra eo. Ny député zany anao zay tatitra izay dia manao ny didy nomeny zay hoe andidiny lalàna azy tsy maintsy manao an'izao ianao na afaka manao an'izao ka ny olona manaraka ny lalàna tsy mila autorisation mihitsy fa manao lalàna izy. Taorian'ny fanateran'ireo solom-bavambahoaka ny taratasy fampahafantarana ny fanaovana tatitra ny sabotsy ho avy izao teny amin'ny préfecture de police Antananarivo omaly izay nilazany ity farany fa hosakanana ny fanaovan'ireo solom-bavambahoaka ny tatitra tsy emotra izahay hoy ny solom-bavambahoaka ny Madagasikara voafidy tao amin'ny boriboritany faefatra. Izay ny tena mahagaga io fandikàn-dalàna tokoa ve le izy ao anatin'ny lalàna no anaovana ny hetsika ary izy tsy hoe hetsika nge tsy fanakorotanana sanatria fa kosa tatitra ho amin'ny vahoaka. Izay tsy maintsy tonga ka satria efa nifanao fotoana tamin'ny vahoaka zay sarotra indray no hamita vahoaka fampitahan'ny-vahoaka ny tsy fahatongavana fa dia eto dia miantso tongava daholo tsika fa dia tatitra no atao ampilaminana tsisy korotana. Andrasana araka izany izay iseho eny Analakely ny sabotsy ho avy izao. Anaraka ny lalàna ve ny fitondrana HVM ka mela malalaka ireo solom-bavambahoaka ny Madagasikara anao ny asany araka ny voalazan'ny lalàna ary andefa ny Emoreg hiaro ny vahoaka sy ny fananany hitandro ny filaminana mandritra izany sampiasa ireto farany ho hery famoretana tahaka ny mahazatra. Izay no fanontaniana apetraky ny mpanara-baovao. Omaly sy androany ny nanaovana ny asambomera nandritra ny atrikasa nasionaly ikaroana vahaolana ho an'ny firenena mitaky ny fomba fiasa mangarahara ho amin'ny mpitondra firenena amin'ny ankapobeny ireo zaika Lili Rabiata. Fikatsahana fahamarinana ialana amin'ny tsy fandriam-pahalema na retadiavana amin'ny fiadanana ho amin'ny malagasy ho amin'ny firenena. Izay raha fitinina no tanjon'ny asambomera tsirairay mandritra ny atrikasa nasionaly no karakarain'ny 4 zay any Fianarantsoa. Fotoana nanaovana vely rano sy fanomezana tolo-kevitra amin'ny fomba fitantanana amin'ny firenena no fotoana io. Ny fivadiana amin'ny teny omenana vahoaka amin'ny ankapobeny no isan'ny votra ho fototry ny olana amin'ny fitantanana amin'ny firenena raha ny voalaza. Raha teny fanjakana sika dia fonctionnaire zay. Fonctionnaire sika nefa io no toetrany ary io no isany. Fito ny fonctionnaire malagasy amin'ny ponina arivo. Zay sika ny any amin'ny olona any zato ny fonctionnaire amin'ny olona arivo. Fitopolo ny fonctionnaire amin'ny olona arivo. Eny amin'ny Italie ny Espagne. Sika zany fito sady tsy ampy ny isany no rasy ny qualité. Maintsy takinay aminareo anaovanay an'izao. Aoka tsy verimberina ntsony hoe avelao ny vinanareo fisandratanareo sy ny anana hifanambady amin'ny etaeta ny vahoaka amfanambadio dia ho akasika ny vahoaka ianareo. Zay ny fitenenina. Inazy zany dia mandray ny teny mopera teo hoe hitondra fanantenana ho an'ny vahoaka isika tsirairay avy io. Tsika dia miteny foana hoe ireo mpanao politika agnatin'izay fa tsy mihoatra ny olona telonjato ny olona tena misehatra politika hoe anitapony natabatritsika ny gouvernemanta ny parlemanta rotota. Ho an'ny antoko malagasy miaramiangy izay isan'ny andray anjara tamin'io atrikasa io ny fametrahana amin'ny fitsinjaram-pahefanantena izy no tokony lara-pahamehana eto amin'ny firenena. Io no ahafahana mitsinjo marina ny tombontsoa amin'ny vahoaka raha ny voalaza hatrany. Zahay MMM zany dia nanolotra sosikevitra dia ny hoe mandritra zao atrikasa zao ny fanatanterahana ny atao hoe fitsinjaram-pahefana tena izy na ny décentralisation effective izay hita fa mitondra vahaolana maharitra, mitondra fiadanana, mitondra fandriam-pahalemana ary mitondra fahamarinana ho an'ny isan-tokantrano ary indrindrandrindra fa ho an'ny firenena. Izay no entinay
amin'izao atrikasa zao anjara biriky lehibe hoentiny MMM hoe ahoana ny fomba hahatanterahany zany hipetrahany zany zany hoe fitsinjaram-pahefana tena izy manomboka amin'izao fotoana izao. Samy nanolotra tolo-kevitra ny amin'ny fomba fitantanana ny firenena avokoa ireo mpandray anjara tamin'ity atrikasa ity. Fiarahamonim-pirenena, sendika, fikambanana samihafa, antoko politika maro, kandida filohan'ny repoblika samy nandefa soliteny amin'io atrikasa io avokoa. Ny 4 sy ny fivondrona ben'ny eveka no andray antanana ny fanatanterahana sy ny fanaraha-maso ny tolo-kevitra mivohitra mandritra zao atrikasa izao. Fampitana hafatra amin'ny fitondram-panjakana ankapobeny akalesona manoloana ny tsy fahombiazana ny fitantanana ny firenena ankehitriny izay no andikan'ny mpandinika ara-politika ny tsy nanomezan'ny fiangonana katolika fitenenana ny filoham-pirenena nandritry ny fitaom-pivavahana lehibe natao tany Vohipeno. Fezoro Rafaly. Fanairana ny tompona ndraiky mpanjakana mandroana ny fitantanana ny firenena ankehitriny no antikany ny mpandinika ara-politika nitranga tany Vohipeno tsy nanomezana fitenenana na ny filoham-pirenena tao anatin'ny fanompom-pivavahana fananganana ny Ramse Botovasoa Lucien Olo-Tsambatra. Tsy mandeha ila ny fanapahan-kevitra tahaka ireny raha ny fanazavan'ny mpandinika ara-politika nanaovana fanadihadiana. Tsy événement isolé fa mifampitohy foana. Antony katolika mireagir zany amin'ny électoral tsika amin'ity misy dikan'izay tsisy voarina mihitsy hoe zany interpellation nataona rehetra hatramin'izay tamin'ny alalan'le lettre des évêques mifanesesaka eny asa nikorina événement politique eto efa hatramin'ny 1960 mitovy foana anarina avy ny fitondrana amin'ny hoavy sa mbola tohizan'ny tendu be foana le fitondrana le firenena zany any le izy rehefa tsy hoe le intelligence mahay misintona lesona amin'ny hoe ny tantaran'izy dia mipetraka foana hoe l'histoire est un éternel recommencement. Ankilany kosa tokony efa nipetraka mialoha ny fandaminana sy fandrindrana rehetra raha nambarany mpandinika ny fiarahamonina izay nanaovana ny fanadihadiana tokony hipetraka ihany koa ny fanajana rafitra. Reny le hoe no comment aloha satria efa zavatra efa vita teo iny zavatra iny araka ny fanambarana teo dia hoe zay ny lamina amin'ny fiangonana fanatanterahana zavatra sala amin'ireny. Fahitako rehefa misy zavatra goavana be ohatr'ireny misy fifandaminana dia melobe hoe inona no hotanterahantsika eo amin'ny mahafiangonana azy ahoana amin'ny mahafiainan'ny firenena anazy na amin'ny maha-olona dia mifanatona ara diplomatika dia mifanatona ihany koa mba hisian'ny fifampiresahana tsara zany mba andamina mba tsy ho lasa resa be aty aoriana aty. Ny anteny fotsiny hoe apetrao amin'ny toerany ao anaty fahamarinana ny olona tsirairay avy ary zay voapetraka amin'ny toerany koa dia mahalala tsara ny hoe faritra hoe atreto no azoko tenenina amin'ity zavatra ity. Taoriny nitrangana ny hevitra tao amin'ny gazety mpiseho isan'andro iray ny filoham-pirenena androany nilaza fa tokony nomena fitenenana amin'ny maha filoham-panjakana azy sy noho ny fifandraisana ara-diplomatika eo amin'ny Madagasikara sy Vatican. Raha ny fanazavana ireo mpandinika natonina nefa lasa sehatra isehosehon'ny mpanao politika ankolaka ny fivorian'ny fiangonana tahaka izao ary tsy ahitana soritra ny fiavahan'ny fitantanana ny firenena sy ny fiangonana na ny laïcité de l'État. Anisan'izany ihany koa ny nitranga tamin'ny fanokafana ny 10 taona ny fiangonana FJKM tany Antsiranana nisehony ny fifanandrinana politika teo amin'ny filoham-pirenena ankehitriny sy ny filoha teo aloha Ravalomanana. Tsy mahagaga ihany anefa ankilany ny fihetsika nasehon'ny katolika raha ny zavan-tranga nozohina. Tahaka ny tranga tany Itasy ny 9 aprily lasa teo nofoana ny fanjakana ny hetsika izay tokony nataon'ny fiangonana katolika. Teo ihany koa ny fikasana saika anafoana ny hetsika ny 4 ny Fianaratsoa amin'izao fotoan'izao na ely ny prefet ny Fianaratsoa tamin'ny onjam-peo fa tsy nahazo alala ny hetsika io ka tsy tokony ho tanterahana. Mitaraina ireo olom-pirenena manjifa ny herinaratra izay vokarin'ny orinasa Tsirama tsy mifanaraka amin'ny vidin'ny kalitao atolotry ny orinasa mpanjakana ity hoy ireo mpanjifa. Fanadina. Tsy misy ny fampandrenesana mialohan'ny fahatapahan'ny herinaratra fa tampoka amin'ny mpanjifa. Manimba ireo fitaovana ao an-tokantrano izany hoy izy ireo. Araka izany, mitaraina ny mpanjifa amin'ny vidin-jiro sy ny faharetan'ny fahatapahan-jiro maritra sy lavareny.
Hotapana eny jiro am'izao ka miomaninareo a dia le fitaovana ampiasaina ao an-trano zany dia tokony mba hoe alana daholo zany le zavatra tsy ampisy problème. Amilaza fa tsisy délestage tsony nefa ny aty aminay isanandro tapaka foana jiro aty Andotapenaka aty. Miteraka fahakiviana ao an-tokantrano ny tsy fampandrenesan'ny orinasa jirama mialohan'ny fanapahan'ny herinaratra na eo aza ny mety olana ara-teknika ao amin'ny orinasa jirama. Jiro aloha zany mitombo nefa ny rano tena tokony ho izy amin'ilay tapatapaka dia tokony hoe tsy dia hitombo fa tokony mba lanjalanjaina arak'izay zany ny vidiny. Manimba zavatra mihitsy nefa ny zavatra zao zay simba tsisy esan'ny zareo saina na dia kely arany. Zay aloha zany dia tokony mba ho jeren'ny fanjakana akaiky zany a le fatapahana jiro ty satria efa mijaly mihitsy ny vahoaka. Ny prix miakatra ny fahafahampon'ny mpanjifa tena tsy mety mihitsy tsy mety fa tokony mba ho jeren'ny fanjakana akaikikaiky. Etsika izy a an'olo sy fitaovana rehetrarehetra tsy efa lany andro zany. Ny hevitra azoko tenenina amin'izay sao tokony hifanaja foana zany ny mpanjifa sy ny zareo ao amin'ny jirama e hoe manaja an'ilay mpanjifa zany hoe hotapana eny jiro am'izao ka miomaninareo a dia le fitaovana ampiasaina ao an-trano zany dia tokony mba hoe alana daholo zany le zavatra tsy ampisy problème. Maro ireo fitaovana mandeha amin'ny herinaratra no simba ao an-tokantrano ary tokony ho jeren'ny fanjakana akaiky ny fahafahampon'ny mpanjifa. Tsy mifidy fotoana ny fatapahana fa na andro na alina. Tokony hisy ny fanajana ny mpanjifa hoy ireo olom-pirenena manjifa ny vokatra jirama na manjaka tokana aza ny orinasa. Tokony hisy ny fampilazana mialohan'ny fahatapahana. Fahatapahana izay miteraka fatiantoka ho an'ny rehetra indrindra fa ireo mpandraraha mampiasa ny fitaovana mila herinaratra. Miantraika eo amin'ny vidin'entana ny fanteantokon'ny mpandraraha ara-toe-karena sy ny fitombon'ny fandaniana izy ireo vokatry ny fitarazonan'ny olana ao amin'ny seranantsambon'ny Tomasina ankehitriny. Raha nambarany vondrony mpandraraha izay lanotanin'ny mpanao gazety tamin'ny ity androany ity. Fandaniana Fezo Rafaly. Mitombo ny fandaniana ireo mpandraraha ara-toe-karena sy orinasa manoloana ny fihitsohan'ny fitaterana entana ao amin'ny seranantsambon'ny Tomasina ankehitriny. Misy ireo voatery mandefa entana ao Maurice na La Réunion mialohan'ny hidirana eto Madagasikara. Azo antoka araka izany ny siny ny fiantraikany amin'ny vidin'entana raha nambarany mpandraraha nanaovana fanadihadiana. Mazava ho azy fa izy fiantraikana amin'ny vidin'entana ireo olana rehetrarehetra izay mikasika ny pôrona satria misy frais supplémentaire izay tsy tao anaty kajy rehetra izay nataon'ny mpandraraha. Ny mpikambana ao anatin'ny groupement des femmes autonomes de Madagascar misy ny manondrana entana avy ivelany dia tsapa mihitsy tena traîne be zany resaka traitement any amin'ny douane dia mampatonga hoe tena vahaolana aingana zany tokony raisitsika eo amin'ny problème ny olana amin'ny tsy fahazakana seranantsambon'ny Tomasina intsony ny fifamezivezena entana no misy ankehitriny raha ny fanazavan'ny ministry ny indostria tsy maintsy hirosoana arak'izany ny vanitarana. Efa feno ny terraplain ka ny vahaolana raisina zany a dia fitadiavana ny tompon'ireo entanareo asaina lay ny entana rehefa simba izy dia asainy sombaina raha toka tsy azo alaina intsony ny contener fa ho atao zany izay mampalalaka ny terraplain zay ny voalohany dia ny faharoa efa manomboka ny fanamboarana fanitarana terraplain ao amin'ny Tamatave zao. Ny 13 aprily izao no voalaza fa hanomboka ny asa fanitarana ny seranantsambon'ny Tomasina mitentina $7,900 na maheriny $2,000 lavitrisa sy $700 hitetipidany ny fanamboarana ny fododrafitrasa raha nambarany tale général ny SPAT na ny Société du Port à Gestion Autonome tamin'ny mpanao gazety. Trosa amin'ny gouvernemanta japonais averina atao anatin'ny 70 taona ny $240 sy $700 raha toka ny $720 sy $400 no volam-panjakana. Raha ny fantatra 3,4 ireo contenera nivoaka sy niditra ny seranantsambon'ny Tomasina ny taona 17 sy 2 nahitana fiakarana 900 isanjato io io oharina amin'ny taona 12 sy 2 izay nahitana fivezivezena contenera manodidina ny 7 sy 2.
tontolon'ny industrie kosa indray dia miandry ny fampiarana ny lalàna amin'ny feny industrie izay tsy mbola nisy teto Madagasikara ireo mpandraraha tebaka roa mazava moa no iova raha toka miatra izany ny fivoarana ny vita malagasy ny firindrana ny fifananana raha ny fanazavana ny filohan'ny syndicat-ny industrie Fanadia Michela Ranarjo. Lalàna laharana fa 7.4 tipika ohatra 7.7 mifeny fambovarana ny industrie na ny loi sur le développement de l'industrie lanteny amin'ny anteny miram-pirenena tamin'ny fivoriana ara-potoana farany teo saingy tsy mbola miatra raha tsy efa voadinika ary mivoaka ao anatin'ny journal officiel ambanin'ny 4.9 isanjato ny tabidiriny industrie malagasy ao anatin'ny arikarena faobeto anatin'ny taona maro tanjona fanazavana ny amin'ny tombona izay taizay ho 5.2 isanjato tebaka roa mazava tsara kosa no iova raha toka miatra ity lalàna ny industrie eto Madagasikara ity. Dia zavatra anankiroa ny zavatra lehibe indrindra. Voalohany indrindra ny eo amin'ny lasa ny asa. Zany ianao manao industrie zany dia hanorina asa ianao ary rehefa miasa an'olona dia milamina mihina fa milamina ny saina. Ny zavatra faharoa dia mampiseho ny vokatra malagasy bebe koa any ivelany. Raha mijery eo amin'ny lafiny ankora maro ireo ankora ananantsika eto Madagasikara, ao ny kafe, ao ny kakao, ao ny zavatra samihafa afaka ahodintsika eto zay vao agnondrantsika. Ny ndesika ngeto dia ny nakabiasy an'olona eto dia alefany brut ny zavatra rehetra eto amintsika nefa afaka raha ny fanazavan'ny mpandraraha iray nanaovana fanadiadiana ny fandrindrana ny fifananana eo amin'ny samy indostria no andrasana amin'ny ity lalàna ity eo ihany koa ny famarinan'ny toerana na ny stabilité an'ireo mpandraraha. Raha vao promulguer ny lalàna dia asanay amin'ny zany dia ampitombo ny investissement sy ny olona anao amin'ny mpandraraha anao amin'ny industrie eto Madagasikara. Indrindra ho an'ny industrie momba ny agriculture satria araka ny fahitanao tao misy zavatra betsaka momba ny agriculture dia ilaina betsaka mihitsy zany ny fanampiana ny agriculture amin'ny hitanao tao hoe crédit d'impôt surtout ny stabilité satria misy stabilité pendant 8 ans zany ny avantage rehetra ho an'ireo société ireo dia moins zany stable ny situation zareo fa tsy mivoava arakaraka ny loi de finance. Zay ny zavatra important voalohany indrindra kama ny stabilité amin'ny zavatra azo sy ny zavatra azo momba an'izay. Manantena fivoarana betsaka ireo mpandraraha manoloana ity lalàna ifeny industrie ity. Raha tsy aivina, ity no lalàna voalohany ifeny industrie eto Madagasikara taorian'ny fahaleovantena. Mbola ambany kosa ny fahatsapana ny fandriam-pahalemana amin'ny lafiny maro eto amin'ny continent africain araka ny tatitra izay navoaka ny Institut Gallup avy any États-Unis amin'ireo firenena africaine misy 7.7 izay nanaovan'izy ireo fanadadiana laharana fa 4.9 Madagasikara. Fanadia Michela Ranarjo. Amin'ny firenena misy 5.3 amin'izao ahitana firenena afrikaina 7.3 olona 9.3 sy iray hetsy nanaovan'ny Institut Gallup fanadiadiana amin'ny resaka fahatsapana mandry fahalemana amin'ny lafiny maro na ny antsoina hoe sécurité personnelle laharana fa 4.9 Madagasikara amin'ireo firenena afrikaina raha toka laharana fa 4.9 amin'ireo firenena 5.3 amin'izao. Teboka maromaro no niompana ny fanadiadiana, ny fahatokisan'ny mponina ny polisy ao an-toerana, ny fahatsapana fa mandry fahalemana indrindra rehefa mandeha hariva, ny trangana halatra na herisetra amin'ny trango amin'ny firenena iray. Raha ny fanazavan'ny mpandinika fiarahamonina iray, mbola lavitresaka ny resaka fandriam-pahalemana amin'ny lafiny rehetra eto Madagasikara, raha toka mbola hita miharihary ny elanelana misy eo amin'ny mahantra sy ny manan-karena. Anisan'ny zavatra anankiray voalohany aloha dia ny hoe ahoana no atao mba hitovitovizan'ny fari-piainan'ny mpiarahamonina. Raha mbola ohatran'izao no izy ka misy tena ambany be mihitsy ny fari-piainana dia tsy ety mihitsy ary tsy andro fahalemana mihitsy ny tsirairay avy. Faharoa ny laminasa ankapobeny indrindra fa ny lafiny ara-toe-karena. Ahoana no atao mba le ohatra ny asa ny famokarana mba tena avelany tsirairay zay zany anankiray. Dia ho an'ny lafiny sambatan'olona misy ataontsika hoe ireo le sehatra samihafa ohatra ny fiangonana zany, ny fianarana sy ny sisa. Izy ireny ohatra ny hoe manome toky kanefa le toky izay omeny indraindray ohatra ny manjavozavo ihany zany. Misy zavatra ihany zany tokony jerevana amin'ny lafiny ara-kolontsaina.
ao amin'ny fandriam-pahalemany ny sambatan'olona dia izany rehetrarehetra izany miaraka izay tsy mora no tokony tena hoe ezaka atao. Raha ity tatitry ny Institut Gallup ity, firenena 12 amin'ny Amerika Latina sy Afrika subsahariana no tena mahatsapa izay tsy fandriam-pahalemana, indrindra amin'ny alina izay: Mauritanie, Congo, Botswana, Afrika Atsimo, Liberia ary Gabon. États-Unis, Canada, Asie du Sud-Est, Asie de l'Est no tena mahatsapa izay fandriam-pahalemana izay. Amin'ireo firenena afrikanina kosa, Algérie sy Rwanda ary Maroc no mitana laharana telo voalohany, raha toa ka Afrique du Sud, Soudan du Sud ary Liberia no laharana telo farany. Tsy nahay nampiasa vola notrosaina ny fanjakana malagasy hoy teo anivon'ny banky iraisam-pirenena antony mampahantatra ny firenena. Izay no isan'ny nivoatra nandritra ny vidéoconférence izay nitanterahan'ireo manam-pahaizana eo anivon'ny banky iraisam-pirenena. Io no nasaina. Nazava ny nambaran'ireo manam-pahaizana eo anivon'ny banky iraisam-pirenena momba ny fitombony arikaren'ny firenena afrikanina nandritra ny tatitra isaky ny enim-bolana fanaon'izy ireo. Ny atsara ny fitombony arkarena ao anatin'ny firenena Afrika subsaharienne saingy miadana raha oharina amin'ireo firenena afrikanina hafa hoy izy ireo. Tokony hatratra ny 3.1 isan-jato izany amin'ity taona ity ary 3.1 isan-jato ny taona 2022. Raha ho an'i Madagasikara manokana, isan'ireo firenena mpitrosa izy hoy izy ireo saingy maefa hatrany nitrosany. Voasikajy anatin'ireo firenena mahantra i Madagasikara na eo aza izany. Olana hoy ny banky iraisam-pirenena ny tsy fahaizan'ny fanjakana malagasy mampiasa ireo vola azo avy any ivelany. Ireo fotodrafitrasa tsy miteraka asa sy tsy mampidi-bola ao amin'ny kitapom-bolam-panjakana no mahamaika ny fanjakana hoy izy ireo. Miankin-doha amin'ny fanondranana ireo akora fototra mahatonga ny toe-karena marisarisa sy miadam-pandrosoana. Raha nanotaninany amin'ny vahaolana amin'izany ireo manam-pahaizana ao amin'ny banky iraisam-pirenena dia nambaran'izy ireo fa ilaina ny findramam-bola saingy tokony ho fotodrafitrasa ahafahana mampitombo ny fiarikarena no ampiasaina betsaka amin'izany. Ny fanokafana orinasa anodina ireo akora fototra, ny fampianarana sy ny fampiofanana ireo tanora maro anisa ary ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina. Mahakasika ny angovo, lafo ny saran'izany amin'ireo firenena anatin'ny Afrika subsaharienne hoy izy ireo ary tsy mifanaraka ny tolotra sy ny tinady. Azo atao anefa hoy izy ireo ny mampiasa ny teknôlôjia vaovao, ny fanodinana ireo angovo azo avaozana toy ny herin'ny masoandro. Azo atao ny mampidi-bola be avy amin'izany sy miteraka asa maro indrindra ho an'ny tontolo ambanivohitra. Ahafahana mamerina ny vola notrosaina anatin'ny fotoana fohy, ny vola azo avy amin'izany raha ny fanazavana trany, raha mahay mitantana ny fanjakana sy manana programa matipaika. Isan'ireo teboka voaresaka nandritra ny vidéoconférence ny fanaovana tampikambana teo anivon'ny banky iraisam-pirenena sy ireo firenena afrikanina manodidina ny 10 ireo. Entina aminao misimisy kokoa eto amin'ny fampahalalam-baovao Cool TV FM ny andron-drampitso ny andindininy makasika izay. Anaraka dokavarotra isika ao anatin'ny tapany faharoany vaovao no atantsika mony fitokonan'ireo mpitatitra sy kooperativa tsy hoeny amin'ny gare routière vaovao eny Ambohimanarimola. Eo ihany koa ireo mpilalao voafantana tafiditra ao anatin'ny All Star ny top 8 rehefa avy eo ary. Za isam-bolana alohako amin'ny vola faktura jiramako tsotrery manomboka izao tsy mila misoratra anarana intsony fa azonao aloha eo ny faktura jiramanao manana proof ianao tamin'ny fandoavana amin'ny faktura jiramanao antso isak'izay ilainao azy ny dièse 111 étoile 1 dièse mivola tsotra aingana azo antoka Telma opérateur voalohany eto Madagasikara Telma safidiko numéro 1 malagasy. Pour vos travaux à risque, éliminez le danger. Équipez-vous de la tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adaptée aux besoins du quotidien. Disponible chez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Eo amin'ny fiainana dia ireo izay tsy milavilefina manoloana ny ady. Olona mahay mitrandraka ny fahombiazana eo amin'izay sehatra misy azy. Tsy miaohatra, tsy misalasala, fa mandray an-tanana no aviny.
tsy ambaratelon'ireo karazan'olon'ireo ny migioka ny fahombiazana miaraka amin'ny Castel ilay tsiro ny fahombiazana. Efa azonao tsy vaina amin'ny endriny 5 centilitatra. Tu sais maman, pour que le linge soit tout propre et qu'il sente très bon, il faut vraiment bien choisir sa lessive. L'efficacité des agents nettoyants Arctic offre un résultat parfait à chaque lavage. Et sa senteur parfumée procure à votre linge une intense fraîcheur. En plus, avec Arctic, il y a des cadeaux à collectionner. Lessive Arctic, son premier cadeau, c'est l'efficacité. Je viendrai te récupérer après l'école. Les autres, ils trouvent que je suis bizarre. Tu vas aller dans ton placard et prier. Non. Prie. Non. Allez, prie ma petite. Prie, implore le pardon. Maman. Il y a d'autres gens qui peuvent faire les mêmes choses que moi. Araky ny nitatsika teo iny ka ry la vengeance no orana an-tsarimihetsika raha itsika amin'ny 10:50 alina aoriana ny Meka Mag. Nanoizatsika ny vaovao kosa indray dia tsy manaiky ny famindrana eny amin'ny gare routière vaovao eny Ambohimanambola ireo mpitatitra sy coopérative sasany eny amin'ny toeram-piatsonana ny fasan'ny karana. Nanao etsika fanarina izy ireo tamin'ity androany ity. Mikael Romarlo. Tombotsoan'olombitsy no hitranga amin'ny famindrana ireo mpitatitra amin'ny lalam-pirenena fahafito eny Ambohimanambola raha ny fanazavan'izy ireo androany nandritra ny hetsika fanairana teny amin'ny fasan'ny karana. Ireo mpandraharaha isan-karazany ny fanaovana komision ny fanerahana isan-karazany dia tsy hisy intsony. Hoy indreo solitena antsony izy ireo hoe mpandraharaha. Rehefa nydiniana nefa le fifindraneny Ambohimanambola dia ny voyageur mialany amin'ny faritany dia andehaka aty Antananarivo hitady entana fa tsy mpanao vakansa. Ny stationnement nefa afindra lavitra nefa raha ny tena marina teny Anosibe zay taloha ao anatin'ny ville. Stationnement zany tokony akaikin'ny ville fa tsy alefa any ambanivohitra be. Ka ny zavatra tsapanay mpandraharaha eto amin'ny fasan-karana zany dia fanoliananay ho any amin'ny tany ambanivohitra zany le fanesorana ny stationnement eto amin'ny fasan-karana. Fa kosa misy fiantraikany ihany satria lasa ambanivohitra be ary raha ny mpandraharaha na ny mpandeha eny amin'ny fasan-karana ka tratrarivo mety hanahirana satria eto ary indraindray misy ny faratsiana, misy mpanendaka, misy mpamono olona. Fa le fomba le rafitra hitantanana izy misy no tsy mety amin'le mpitatitra zany amin'ny ankapobeny raha araka ny tatitra heno avy any satria tena manilika olona be dia be zany le izy ny tena marina. Eto amin'ity fasan-karana ity ny zavatra raha vao tao amin'ny fasan-karana moa zany raha hoe stationnement dia zavatra mby eo an-tsain'ny olona dia hoe mpanera ekena fa mety misy zany fa ny zavatra tsara ho fantatra koa dia izao misy mpiasa tena ara-dalàna ampiasain'ny présidentna coopérative reo olona reo dia tahaka izay koa reto mpiasa mitangorona hitanareo reto olona miasa ara-dalàna reo olona reo nefa tadiavina ho ahilika amin'izay toerana izay tsisy tafiditra any reo olona reo na ray ary. Famotehana ny mpanjifa ihany koa no hitranga raha ny fanazavanana satria lavitra ny toerana. Voalohany indrindra aloha zany dia le voyageur zany famonoana le client zany tena amindranana eny satria izao ny antony. Taxi mateto makeny Ambohimanambola eo 150 000. Ny frais koa nefa ohatra hoe ho any Fianarantsoa 115 000 dia nireo fantiantoko zany zay. Ka donc nero hoe hifindrany Ambohimanambola zay tena grève zay ary tsy hijanona resy hatramin'ny farany. Na ny fanjakana miala na zay mijanona. Efa nisy ny fiaonana amin'ireo filohan'ny coopérative sy ny ministera tompon'andraikitra saingy tsy tonga teny amin'ireo mpitatitra ny tatitra ny fiaonana. Fiaraha-midinika amin'ny rehetra mialohan'ny famindrana toerana no takian'ireto nanao fihetsiketsehana androany ireto tsy isian'ny tombo sy ala amin'ireo samy mpitatitra. Tontolon'ny fanabeazana kosa indray dia mbola tsy tratra ny tanjona amin'ny ananan'ny rehetra fanabeazana mifanaraka amin'ny kalitao ilainy amin'izao fotoana izao. Isan'ny olona
tsy mbola atratrarana izany ny tsy fanatanterahana ny tenin'ny fanomezana noho izany nisy ny hetsika natokana ho an'ny fanabeazana maneran-tany izay toto-saina mandritry ny ity herinandro ity maro ireo nandeha andrara amin'izany toy ny firaisamonim-pirenena mpanabe sehatra tsy miankina vondrona iraisam-pirenena mpanao politika mpanao gazety fanampanazavana avy hatrany ary tsaro fantatsika fa kitro ifaran'ny fampandrosoana ny fanabeazana ary matoa atao hoe maneran-tany ny hetsika dia tsapa zany fa mbola mila ezaka maneran-tany ny fanatrarana ny fampandrosoana ny fanabeazana arakalitao maimaim-pona ary tsy manavaka ho isy fahatserovatena voalohany indrindra aloha ho an'ny olom-pirenena zany ka handray anjara mavitrika ao anatin'ny fanovana sy ny fampandehanana ny fanabeazana tena ho tsapany fitondram-panjakana fa hoe manandanja ny fitazomana ny tanina ny teny nomena hoe les promesses les engagements tenus eo amin'ny fampandehanana nyity fanabeazana ity tontolon'ny fanatanjahantena kosa indray taranja basketball 12 mirahalahy ireo mpilalao voafantana tafiditra ao anatin'ny all star top 8 12 sy 4 arivo izay fanandrana amin'ny club sportif de l'armée Saint-Pétersbourg avy any Rosia ny zoma ho avy izao Henri Florent mitohy hatrany ny fanomanantena ireo mpilalao malagasy all star du top 8 12 sy 4 arivo hiatrika ny lalao izay aonany amin'ny ekipa miaramila Saint-Pétersbourg avy any Rosia ny zoma 20 aprily ho avy izao etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina toy izao ireo mpilalao 12 voafantana andrafitra ity all star ity ny nisy avy amin'ny SCB Boeny Tanjana avy amin'ny Askuta Tsinanana Eli avy amin'ny GNBC Vakinakaratra Livio avy amin'ny SCB Boeny Fabrice avy amin'ny GNBC Vakinakaratra Lalason avy amin'ny ekipa ny Askuta Kakay avy amin'ny ekipa ny Kosfa Mori avy amin'ny ekipa ny GNBC Vakinakaratra Farala avy amin'ny ekipa ny GNBC Vakinakaratra Olivier avy amin'ny ekipa ny Askuta Ibrahim avy amin'ny ekipa ny Askuta ary Riki avy amin'ny ekipa ny GNBC Vakinakaratra eo ampanazatra ndraiky kosa no ahitana ny Nono mpanazatra avy amin'ny ekipa ny ASB Boeny ary Mbola avy amin'ny ekipa ny Askuta Tsinanana miandry spectacle fatratra ireo mpakafy ny taranja basketball amin'ny ity lalao izay aona ny All Star ny top 8 sy ny ekipa miaramila avy any Rosia ity ny ekipa ny GNBC Vakinakaratra sy ny Askuta Tsinanana rahateo no nifanandrana tao anatin'ny lalao famarana ny top 8 12 sy 4 arivo izay nakana sy nifantenana ireto mpilalao 12 andrafitra ny All Star 12 sy 4 arivo ity andrasana araka zany ny vokatra tsara aseho ny reto mpilalao malagasy reto izay ifaninana amin'ny ekipa miaramila avy any Rosia ny zoma ho avy izao maresaka iraisam-pirenena nandritry ny fandraisan'ny filoha amerikanina Donald Trump ny premier ministre japonais no nahafantarana fa efa nisy ny fifampiresahana eo amin'ny mpitondra ambony amerikanina sy Korea Avaratra amin'ny fionana eo amin'ny filoha amerikanina sy filohan'ny Korea Avaratra fananina amin'ny sariny France 24 tsy misy mifampahafantarana amin'ny fomba ofisialy saingy fantatra kosa fa efa miroso tokoa ny fifampiresahana amin'ny amerikanina sy ny koreanina tavaratra amin'ny fionana hanatantara eo amin'ny filoha amerikanina sy ny filoha koreanina tavaratra raha nambaran'ny filoha amerikanina Donald Trump raha nandray ny premier ministre japonais tao amin'ny Maison Blanche izy Nous avons commencé à parler directement à la Corée du Nord. Efa misy ny fifampiresahana avolenta eo amin'ny sy ny mpitondra koreanina tavaratra fifampiresahana tena avolenta tokoa araka ny Washington Post dia ireo sekretera-panjakana Mike Pompeo no efa niona tamin'ireo mpitondra ambony koreanina tavaratra mangingina 3 herinandro lasa izay ny fatombohan'ny volana Jona ny eritreretin'ny amerikanina sy koreanina tavaratra isian'ny fionana eo amin'ny filohan'ny reto firenena roa tonta ireto izay efa nambara fanatantara tokoa raha tanteraka sy homan-tsara mialoha fionana io anefa dia isy ihany koa ny fionana eo amin'ny filoha koreanina tavaratra sy koreanina tatsimo amin'ny fafito amby 20 aprily avy izao izay iresahan'ny filoha rotonta ny ametrahana fandriam-pahalemana maharitra eo amin'ny firenena rotonta isan'ny nandray anjara lehibe amin'ny fifampanantonana ny Korea Avaratra sy Atsimo ny mpitondra sinoa amin'izao fotoana izao. Alohan'ny sarana dia verina aminao ireo vaovao songadina tamin'ity alina ity. Tokony avela malalaka anao ny tatitra amin'ny vahoaka ireo solombavamboaka ny sabotsy izao hoy ireo olom-pirenena. Irosana tanteraka ny tatitra ireo solombavamboaka na eo aza ny raha matahory raha ny fanehoan-kevitra izy ireo tamin'ity androany ity.
omaly sy androany no nanaovana ny asambomera andritra ny atrikasa nasionaly ikaroana vaolana ho an'ny firenena mitaky ny fomba fiasa mangarahara ho amin'ny mpitondra ny firenena amin'ny akapobeany ireo mpizaiky ary fara andeha tsy manaiky ny famindrana eny amin'ny gare routière vaovao eny Ambohimanambola ireo mpitatitra sy coopérative sasany eny amin'ny toeram-piantsonana ny fasan'ny karana nanao etsika fanairana izy ireo tamin'ity androany ity dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany soavamandry dia velominy fodahalo tompoko. Au pied avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adapté aux besoins du quotidien. Batimax, la qualité au meilleur prix. Castel, il est tiré une faumbiazan. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.